anaty fiangonana ka dia manafatra antsika zany hatramin'ity farany taona ity mba ataovy tonga ty le izy fa rehefa tsy tonga ty le izy dia manjary mikorotana indray antsika amin'ny taona ho avy iny hoe izay hitsofoka amin'izao izay hitsofoka amin'izao dia mba ialana tsiny zany ao anatin'izay hoe mba tsy hisy tsony zay zavatra zay ny fampitipititra eny tenatena eny fa rehefa tsy manome nareo zany dia araka izay teneniko zay hoe tahaka amin'ny manao hoe tsisy ninenao atao zay amin'ny taona ho avy iny dia mba manentana ihany zany ny amin'izay hoe calendrier sy ny budget zay zany ao anatin'izany sampana sy fikambanana izay. Ny fandaharam-potoana samy hafa moa efa nolazainy indray aman-dreny mpitaratra teo ihany tsy ho averiko tsony fa efa nazava tamintsika reny amin'ny atsipiriany na ny ora na ny fotoana moa zany dia efa nambara teo. Ny amin'ny fanamasinam-panambadiana ary noho izany ny lehilahy dia andao niraisiny reniny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofiray ihany ireo Andriamatoa Ramatoisany Rasolofo Rija Fanantenana Omega, Rabody Malala Antriniaina, Ratolo Janahary Soloery Lovamamby, Lalary Manana Lanto Herosoa dia falomanasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Rasolofo Diary Fanantenana sy Ratolo Janahary Safidiny Irina Hortensia ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika zany ny sabotsy 10 volana janoary 2024 amin'ny 10 sasany maraina. Dia ny ambarana ko azy efa nambaran'ny filohan'ny fikambanam-pitoroteny sy katekista teo ihany amin'ny rakitra vata eny ambaravarana eny ho mariky ny fiombonana sy ny fanohanana azy ireo amin'ny adidy sy ny asa zay tanterahany. Isy rampy rehefa avy eo ny dekona moa zany satria somary vitsivitsy ihany misy mofinainao amidy amin'ny vidiny izay efa arivo ariary dia afaka mividy zany isika rehefa mirava rehefa avy eo. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Miroso makeo fanoloran-tsaza itsika ry avy Ramalala. Ny hira valonjato andininy voalohany feon'ny FFPM. Resaka ny feon'ny FFPM io mba tsy ho simba le hira na resaka tsy tadiditsika tsony hoe FFPM feon'ny FFPM no hirana azy. Dia mandroso ianareo ray aman-dreny mandolotra ny zanakareo ho an'ny tompo. Fifalinaoantsika ry havana ny mandray ny ty zaza voateraky ty eto an-tranon'Andriamanitra dia ny zaza Rafananenana Matia Tsilavo Andraina teraka tamin'ny 9 oktobra 2022 tao amin'ny clinique Nathan tany Pasika. Zanaky Rafananenana Wenceslas sy Tsilavo Nirina Vololona Mendrim-pitiavana. Zany moa dia noho ny fanindrininy ray aman-dreny hitondrana mambavaka ny fitezana ny zanany ary fisaorana n'Andriamanitra ihany koa noho ny fanomezana sarobidy nomen'Andriamanitra dia ity zaza ity. Dia miaraba anareo zay zanako malala nomen'Andriamanitra ny fara ianareo raisinay amin'ny tenin'Andriamanitra eto am-piangonana ity zaza ity amin'ny alalan'ny teny manao hoe fa ianao no nampivoaka avy tany Akibo nakinina taminao hatrany Mboka aho hatrany Akibondreniko dia Andriamanitra ho ianao. Ary efa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàn'ny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny Tompo ko hatolotra ho an'i Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany
dia voatolotra ho an'i Jehovah izy hivavaksika. Raha eo misaotranao zay noho ny amin'ny fanolorany ray aman-dreny ity zaza ity taonatrehanao, ary mankasitraka anao indrindra noho ny famindramponao tsy miova amin'ny taranaka amin'ny fandimby araka ny fanekenao raha teo. Fa volombelona zany ity fianakaviany ity ka miara-miompifaliana taonatrehan'ny fiangonana manontolo amin'izao fotoan'izao. Andriamanitra ray mpamorona anay tokoa ianao, koa ianao izay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no nampiditra ity zaza ity hanampy isa ny fianakaviana sy ny fiangonana ary ny firenena. Kometeza raha eo hitany ray aman-dreny sy mpikarakara ianao azahoany hery atontosany ny asa fikolokoloana sy fanabeazana ity zaza ity. Ampanjakao tokantranon'izao fianakaviana izao ny teny sy fihetsika ao mba-pitiavana, mba tsy tsapan'ity zaza ity ny fitiavan'Andriamanitra misehoana eo amin'ny fiainany andavanandro. Toany fanamazotony ray aman-dreny azahoany manolotra ny zanany ho amin'ny sakramenta batisa amin'ny fotoana mahamety izany. Ity zaza ity koa anie tompo ho tsonjovinao na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka ary akinonay eo ampelatananao ny andro ny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana anao. Dia avao isan'andro koa ny herin'ny fiangonana mba azahoany mampita amin'ny zanany ny fitiavana anao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no entinay mangataka izany. Amen. Noho ny fahatanterahany ny fanolorana ity zaza ity dia miarabanareo ray aman-dreny zay amin'ny anaran'ny fiangonana manontolo. Ento ity zaza ity ka tario mba hitombo saina tena sy fanahy handroso fity amin'Andriamanitra sy ny olona, ary amin'ny fotoana mahamety dia hoeto atao batisa ho anisan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Dia atoloranay toropatsy ianareo araka ny fanaon'ny fiangonana marika izao fifaliana iombonantsika izao. Mario koa ny fampianarana mikasika ny fanoloran-jaza. Fanoloran-jaza dia resaka isa, nombre, tonga anisan'ny fiangonana, anisan'ny firenena, anisan'ny fiarahamonina. Fa ny batisa dia resaka teolojia, fampidirana ho anisan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra, anisan'ny fiangonana. Iny zany no mampiditra ny olona ho fiangonana. Fa ny fanoloran-jaza dia manampy isa daholo. Nditsika ravana malala androso amin'ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra. Nirakitra izany ianareo tokompira no mampahery anay anatanteraka izany amin'ny alalan'ny hira nareo.
fanolorantena isika ary tsy mipetraka tsika ary tsy efa nahazo ny tsotrano tsagnana ny fiangonana. Soaro tanteraka aminareo ny zao tsodrano tonoiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho anareo zao. Ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina ary ametraka anareo tsy anatsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravona ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika anie ny voninahitra sy ny fahalebiazana sy ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay ho aminareo anie ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mahazo toerana tompoko a fahafahamangina misaoran'Andriamanitra. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady hendry ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mirary fitahin'Andriamanitra amintsika rehetra ravana malala ho arovany lalandavana isika. Ny larobia zao zany tsika dia misy fampiavahana amin'ny enin'ora hariva misy fandraisana amin'ny 7 maraina ho an'ny voalohan'ny volana janoary fampiavahana mitoy amin'ny alahady io ary ny sabotsy dia mpievitra raha amin'ny roa sasany fivorian'ny mpandray amin'ny telo sasany. Mahireza ry avako.